Ankavaliana trano eto Kiarabana amintsika tsirairay avy indray amin'izao zoma rivarivo zao ialana tsiny fa somary lasa kely le feo fa na dia izany aza ataontsika mafana foana ny ambiance indrindra moa rehefa hoe zoma dia misy hatrany ny artista izay hoe andravaka an'izay fiarahantsika izay raha toa ka nafana ny fiarahana niaraka tamin'ny Sezara tamin'ny zoma lasa teo dia mbola ataontsika mafana mihoatra lavitra noho izay ihany koa ny fiarahana amin'ity Andriambavilanitra izay manoloana eto amiko ity ela dia ela ihany koa no niandrasako azy izay fa izao moa izany vao hoe tanteraka ilay fotoana noho ny fandaminana eto amin'ny fandahana destination malagasy izany na miankina amin'ilay artista ihany koa dia arabaintsika soa satria vao sambany ihany koa hoentiko eto aminareo ato anatin'ny fandahana destination malagasy izany Mama Red izany ka dia tonga soa dia miarabanao ihany koa. Ia, faly miarabanao koa izay mpanolotra ny fandaharana atao amin'ny Record TV dia faly miarabanareo anay tokantrano koa izay manaraka anay amin'izao fotoana izao. Le Mama Red, vaovaonao. Sisy le. Raha ny tena fahafantarako amin'ny Mama Red dia avy any Andro ihany. Fa ny ao anatin'ny tononkira sy tena hoe raha reo featuring marobe raha tsy teny fotsiny aza ilay featuring nareo sy Big and Jim Poka be nareo sy George Rimira Soa Ry Kakajo fa le tafarafara taty miaraka amin'Driringa olo taxa dia presque hoe tavaratra daholo dia misy fotoana ihany koa Mama Red rehefa miresaka dia somary milona bebe kokoa amin'ilay fiteny tavaratra dia eo amin'izay somary za moa izany mahafantatra fa le sasany somary very kely raha ny sasany rehefa mamoaka mihitsy hoe tsomba tsy fiera avy amintsika toy io tsy haiko ohatr'izay hoe le fomba hitenenany azy fa aleoloha ampifantaritsika ho an'ny any tokantrano hoe iza aloha izany Mama Red izany ho an'ireo tsy mahalala fa raha nilazanao indray aty ambadika dia tena raha mirina dia tena manana dossier maromaro mihitsy. Ia. Mama Red moa zany mpanakanto avy any atsimo izy nilazainao teny hoe boaka any Ambovombe Androy pura zany tena pura fa pura tsy mitampoka mihitsy tena tsy mitampoka fa tena Tandroy papa reny fa avy any fa za zany misy hirako avy atsimo dia nigadina ihany koa za amin'ny rythme avy avaratra noho ny le mpanaraka anazy zany marobe avy avaratra ary za koa zany nahita lalana kely tamin'igny dia teo zany samy atambatambako eo zany fa za tena fiera mahavy atsimo anahy. Rehefa eny ampovoambony eny na faraparan'ny fandaharana eny dia asiantsika teny Tandroy tsy mitampoka mihitsy Mama Red mety mba nomezantsika tsirony an'ilay fandaharana sy hamezantsika fahafapo amin'ireo mpijery antsika hoe longonay atoka io mirina izany hoe rehefa malagasy moa dia havana foana fa le hoe faly ery koa angery zareo fa hoe mpanakanto avy aty aminay io dia izay izay ny raha hoe ny fiaviany raha i Mama Red no resahana fa raha tsy diso koa ny tena nahafantarana anao ao anatin'ity sehatra ity dia ianao ny anisany mikarakara hetsika na hoe ny organisatrice na ao anatin'ireny hoe événementiel ireny mpiantso artista fanerasera amin'ireo artista dia rehefa taty aoriana dia hoe lasa mpihira amin'izay misy antony manokana ve? Tsy dia le raha zany moa zany efa nanomboka mbola kely fa faniriana zany hoe hira efa hoe carrière envisagée zany dia hoe no lasa artiste un jour dia taty afara zany nanombotomboka iny zany za fa nanao studio any fa mbola tsy namoaka fa za zany niezaka nifanerasera tamin'ny artiste maro dia nanomboka nanao organisation za mangala artiste mandeha faritra Tamatavy jiaby iny Ambanivolo jiaby ary efa maromaro ny artiste nalaiko tany dia nanomboka teo amin'izay zany le connaissance dia nanotanitany lalana dia izao amin'izay zany tonga ny fotoana dia za zany tamin'ny 2021 izay efa tena hoe nanomboka bon 2021 Mama Red no nanomboka ny hira fa teny foana ianao teo hoe tany Tamatavy tany Ambanivolo nipetraka tany koa raha tsy nipetraka tany Tamatavy izay koa zany mahatonga ilay hoe le resaka tonga dia malama be vao tsy be tany le be tany Tamatavy izany hoe ianao efa mifanerasera tamin'ny artista tany aloha tany izay vao hoe lasa mpihira fa tsy hoe ianao rehefa mpihira zany izay vao hoe mifankafantatra tamin'ireto artista ireto. Ia, efa nifanerasera tamin'ny artiste taloha tany za dia vao maika moa zany nihitsika amin'ity hira ty dia vao maika nitombo le connaissance fa fandraisana amin'ny artiste maro.
misy fanontaniana zay ho apetrako avy eo amin'ny tsy manina raha zay ny teneninanareo amin'ny Mirina na Mirina ny tia raha na ny mpanaraka ny fandahana destination malagasy ny tia raha na izay mihitsy koa no avoakanay atao anatin'ity voizinay atao anatin'ity fandaharana ity fa misy olona ataoko hoe karazana olo-malaza izay ihany koa ohatra ny hoe vao miteny an'izany Mamareda zany dia izy ny nahafantarako azy taty ambadika fa rehefa avy eo zay vao resantsika fa tahaka ny mahazatra aloha hoe misy hatrany ny hira hoentina andravana ny fiarahana ihany koa dia hiran'ireo artista hafa dia avy eo tohizantsika izay resadresaka miaraka amin'ny Mamareda izay. Ie, araka izao ahitanareo anay izao dia tena hoe ao anatin'izay hoe tsikitsiky izay hatrany misy hatrany moa ny resaka izay ataonay aty ambadika ihany koa fa tsy voatery hoe hoeninareo sy ho hitanareo any amin'ny eto amin'ity fahitalavitra ity avokoa fa hidirantsika hatrany ny resaka mozika i Mamareda no entiko teo ilay hoe featuring be da be ary ireo olona manao featuring aminao anisany tena hoe artista goavana raha tsy teny fotsiny izao hoe anisany nahafantarany any Tsimotany aminao izao izany featuring nirahana tamin'ny Kakajo dia avy eo nisy niaraka tamin'ny Miraso azo lazaina ary tena hoe anisany andrareziny ireny raha samy artista hoe avy any atsimo. Inona no nahatonga an'izay anisany karazana stratégie noentin'ny Mamareda ihany ve hoe mba ahafantarana anao bebe kokoa sa efa nisy ihany koa ny fifankazahoana satria mety any zao mety misy miteny Mamareda hoe zay koa mba te hirahira amin'izany Kakajo sy Miraso zany fa hoe manino Mamareda no izy no nahazo ny laka nefa tsy hain'ny olona ny tao ambadika an'izay. Ia, mahakasika ny iny zany tamin'ny voalohany za fa nanao hirako za raiky eto dia nisy connaissance tamin'ny Kakajo tant que samy artista boka atsimo dia nisy eo andatsika mba nanao featuring dia nanao featuring iny tonga dia nipoaka za zany efa hoe madame featuring zay ny agnarako zany raha mipakafy anazy zany tena madame featuring satria hatseto aloha zay featuring nataoko tsy ary nisy tsy tian'olo hatseto raha vao hoe za zany manao featuring na amin'ny artista malaza be na amin'ny artista hoe mitovy hoe ambanimbany kely zany hoe vao misondry dia presque malaza foana dia efa ataon'olo madame featuring dia vao nandeha moa neny Kakajo izy nipoaka be tany Toliara igny dia namoamoaka hira za dia nitsika Miraso nandeha koa dia nitsika Ingataxa tonga dia nalaza tavaratra dia taprès ny Ingataxa nitsiky Diorshay tonga dia vao maika nitombo le publika tany avaratra nakafe Mamareda hoe mba mahay featuring karaha zany dia sady mamoaka hirako za manokana ihany za no ataoko ambadika koa zany le nahaizan'olo za sy ny le zavatra tian'olo nataoko fe amin'izay moa za nanao Big MJ igny dia anisany nahaizan'olo anako eto Antananarivo. Ianao ve no nangataka an'ilay featuring sa ahoana no nahatonga an'ireny sa efa nananeritreritra indray andro any hoe mba hanao featuring amin'ireto artiste reto matetika zany za zany tsy hoe manao programme mihitsy hoe za tsy mandeha hangataka featuring eto fa le miaraka ohatra misy fivoriana connaissance dia miaraka dia manino mora mamoaka hira atsika zany dia eo mandeha le sentiment tonga dia fa andao itsika studio fa karaha sahala amin'ny hoe finamanana zany le raha tant que samy artista zaray koa ma zany tsy mahafahafa mandriana vao mahita madame featuring dia efa lasa zay le izy fa za mino hoe matory zareo resy lahatra niaraka nanao featuring taminao dia ao raha dia izay le ao raha zay mbola tiantsika ho fantatra foana hatramin'izao hoe inona izay raha miafiny izay inona izay tsy ambaratelo Mamareda izay satria raha ireo artista izay nitononona ireo artista anisany efa mametraka ny toerany ihany koa ary tsy hoe izay olona mipoitra avy any dia hoe anaovana featuring ihany koa ary matoa misy ity fandahana destination malagasy dia hoentina ampifantarina antsika indrindra ho an'izay mbola tsy mahalala fa zany Mamareda zany ihany koa dia manana ny toerany ary dia tena misy resaka mihodina foana ao amin'ny réseaux sociaux io dia hoy aho hoe allo raha nga hoentina eto amin'ny destination malagasy ilay Mamareda fa izay rery ve no tareto eny ary dia raha ohatra zany hoe ampisaina misafidy indray Mamareda hoe miaraka amina featuring amina vehivavy hafa ankoatra ny Miraso satria Miraso iny efa niara nanao featuring taminao hoe artiste vehivavy
mbola tsisy aloha hatseto ary za mbola tsisy programme am'zany mbola tsisy fa hoe rehefa un jour ngambany rehefa mifankahita iny koa de andao de andao de le izy za tonga de mandeha ho azy mandeha ho azy fa tsisy eo manana programme fa za fa misy fiterenina maromaro ao ambadika ao ambadika ao mbola tsy fa lehilahy daholo fa tsisy satria nanomboka an'iny zany de mahay maro le fiaraha-miasa andao de zay fa mbola tsisy vehivavy aloha hatreto mbola tsisy vehivavy hatreto mama Raidy ihany ve mamorona ny hiranao ia mama Raidy ihany mamorona ny hirako de ndraindray miara-miasa amin'olona fa ankamaroany de za ihany manao hirako de am'le fiterenina koa zay samy mandatsaka ny anazy tonga amin'ny studio de manao instrueux de samy manao partiny le artiste anankiray mamorona ny anazy eno eo za koa manao ny anahy eno eo de zay inona ny tena hoe anisan'ny gadona manavahana anao na hoentinao ihany koa hoe ampiavaka an'le mama Raidy afro gadona afro pop zany tena afro pop tena ok ary zay izy ny ary le resaka tononkira aveo misy antony manokana satria ohatra ny hoe resam-pitiavana na somary voatona kely raha-pitiavana na ohatra ny hoe eo ihany le izy miodikodina misy antony ve zay non tsisy antony fa matetika zany ny hira tena tian'olo am'izao zany de mahakasika fitiavana fa hirana boaka farany teo zao de hira resaka fitadiavana vola to mila miezaka fa tsy de misy antony zany fa le zavatra iaingan'ny fiarahamonina le zavatra andalovan'ny fiarahamonina iny zany hita kely tsara koa zany time nahazo fiaignany riany zany de iny alaigna zay zany tena matetiky averiko hoe mama Raidy milalao fitiavana be be fitiavana ihany ie de hidirantsika zay resam-pitiavana zay aveo fa tazako ihany koa manko ny statut an'ny mama Raidy vao resam-pitiavana zay tena apetrany mihitsy ny azy ny valeur hoe zao fa rehefa aveo zay vao resantsika fandaondray ary aloha naraka mozika de aveo ndray tavaverina somatsara zay mirahavavy mama Raidy zay ny miaraka amintsika iza zany ny tena fiantso zay mihitsy lay efa fiantso an'ny mama Raidy hatramin'izay ankoatran'le hoe madame Fiturine mama Raidy moa zany nom d'artiste efa zany hira vo mama Raidy fa ny olona rehetra miantsona mama Raidy am'izao fa taloha zany Raidy foana Raidy efa narana mipetraka mihitsy le izy surnom-ko tany Tamatavy Raidy Line de olo niantsona Raidy aleo siko mama moa zany amina vehivavy vehivavy tsy maintsy mandalo mama miteraka de hoe mama de mama Raidy fa matetika zany olo mifankahita amina matetika ity ve zany mama Raidy zany olo zany mihevitra hoe fa be le mandinika hoe mama olo zany anao ve mama za le mama zay le mieritseritra hoe le fa vehivavy fa hoe 10 taona na hoe 7 taona na 3 taona fa nefa za zany hoe mbola latsaka n'izay lavitra mihitsy zany mama Raidy fa le izy misy antony manokana le hoe le mama moa zany efa nazavainao teo ihany le hoe vehivavy ampela fa le hoe Raidy zany rouge couleur mena zany couleur préférée-nay miaraka amin'ny mamako ndraiky rahavaviko tena tia couleur mena zany zay satria hoe mena mahazo miavaka mamiratra de zay de sironjany amizay tia raha mena be de fa amizay zao ataon'olo Raidy Line tany Tamatavy de avy amizay zany le raha tonga de nalaiko za fa mama mena ihany ataoko mama Raidy ie rehefa mahita mama Raidy ohatr'izao de somary hoe ahitsio ara diso petrapetraka fa ohatra ny hoe rehefa jerena amin'ny endrika hafa koa nefany de tsy haiko le hoe rehefa avy any tsy hoe ny avy any atsimo ihany fa zay moa le fomba fitenenana hoe mahery vinta ampela matavy vinta de misy fitenenana azy ihany koa hoe raha varatra izy de somary mierin'olo ianao ve tafiditra ao anatin'izay ohatra ny hoe misan foty raha olona zany rehefa tsy haiko tonga de mahitsy be ny teneniko hoe rehefa tsy apiditra ary zato aty amiko ty de inona ny rarahiko an'ity direct non za tsy de manao an'izany fa za moa zany thème-ko raha tena hoe magnaraka anao Facebook na hoe magnaraka anao amin'ny réseaux sociaux
tena temako zany hoe Mama Red Ampela Matavevinta. Zay zany tena matetika potipotika amin'ny publication hoe Ampela Matavevinta satria maro ny nanakina na maro zany zavatra nandalovako nefa tsy nataoko napakivy anahy le raha de napetrako zany le mahavalera anao hoe za Mama Red Ampela Matavevinta. Zay. Fizarana ny eto amin'ny destination malagasy Mama Red tsy voatery hoe ny artiste ihany ny mpijery antsika fa na ny olona hoe miaina amin'ny andavanandro. Za zao eto de liana be satria tsy ianao rery fa rehefa hoe olombelona de ao anatin'izany hoe mandalo misy sedra any de ianao anisan'ny tena hoe niaina tanteraka tao anatin'le izy mba misy zavatra azonao ifampizarana ho an'ireo mpijery antsika ve mba hoentina ihany koa nambonina ny moral hoe ny fiainana de ohatr'izao fa mila ohatr'izao foana satria ny teny teo Mama Red hoe maro be ny zavatra niainanao ohatra hoe inona zay hoe maro zay satria tena maro satria za moa zany depuis 2021 nomboka nihira de tena nisany tena vehivavy farany endren'olo tao anaty réseaux sociaux de zany vola zay zavatra publieko tonga de 80% n'igny to de manakina zao hoe tsy magneva artiste zao maro anao tsisy andram-palaza anao zao tsy miteny za mangina foana posteko foana ino moa ty sary za zany mbola tsy niteny hoe za ihira za zany mbola tsy namoaka hira fa hoe za ihira artiste vaovao eto tena fanakina abokako le hira jerenjare commence mahazo point tena maro maro sabotage niaignany ka ny conseil mezako an'olo zay manaraka atsika eto zany de hoe aza kivy raha misy tanjona ray tianao tsatsaragna amin'ny fiainana aza mihaino vavan'olo aza mijery gauche droite fa mizaha mifoaza tsatsara ny tanjonao fa io tsy maintsy tsatra fa raha ohatra zaka olo kivikivy fa ila zazany jamanira amizao olo jiaby nagnaratsy ana jiaby regny sorako anjare aloha amizao fa lasa mankafy ana 100% jiaby ary zareo ane zany fantatra ihany zany le olona le tena fantatra zany le raha satria zay zany matetika tena hitavagna anazy zany amin'ny réseaux sociaux tena marina fanerasera ao zany fantako hoe zao pourcentage n'olo nankaly anaty taloha de zao zany soragna anjareo ndraika zany lasa nankafy zareo misy tena mandefa message mihitsy za taloha tsy nankatianao be fa zao sary na lasa nankafy anao 100% na tiako foana Mama Red tie na tiako foana viavy tie le genre naraka zay zany za mahita hoe le mahainao anao mihitsy mametraka an'le mahanao anao tena napetrako mihitsy zany le hoe Mama Red zao zay natao Ampela Matavevinta tena tsy nekeko mihitsy zany za tao hoe anao tsisy andram-pazaonao zany tena nataoko adversaire mihitsy zany le vavana avakandre tena niady mafy na de mbola tsy hoe tonga am'le toerana le tiako be le satria mbola maro niezaka tena mbola maro fa sorako aloha fa inona ny mila nanana ary mankasitraka anao aloha ny zaran'izay satria tsy ny rehetra ihany koa sahy izaran'izay indrindra ho anareo artiste hoe vao niainga mihitsy de ny eo amin'ny 80% sa 90% teneninao teo hoe nanakiana hoe tsy lasa lavitra ianao anatin'ny mozika le izy ve Mama Red ifonako ty fanontaniana ty fa apetrako ihany le izy ve le olona le manakaiky anao no natonga an'le olona le manaratsy anao sa ve hoe satria ane raisiko fotsiny tsy misy mahafantatra mihitsy zao ohatra zany fisinzan'ny Mama Red zany any ho any de eo izy mipostule zavatra de ahoana zany tonga de tampotampoka teo de misy reo olona tonga de hoe hifaly fotsiny anakiana anao tena marina zany nanambady nalaza za tao anatin'ny réseaux sociaux zany fa nikianindreo taty zay aza zao io tsy magneva anao eto zany tsy miteny de tena maro fanakiagna de ngamba ny fahain'olo mpanaraka anaty zany de maro fanakina de nataonay roa foana le projet natsanganay bon anao miana talenta redy anao tsara feo eto ndao ataontsika le hira de natao le hira de niprésenteny za eto amin'olo jiaby mody manambady olo malaza aveo hira amizay alaza averinjare zany hoe talent hoe forcena zany le lamozika hoe manambady olo malaza iny zany za de tonga de amoaka hira karaha zany de nefa amizay taty afara zany tsy zany fa efa hoe tanjoko tsy zay de c'est le moment amoagna anazy de zay zany natonga za namoaka anazy zay zany tena nagnakianindreo za de le reo koa moa zany mbola tsy nahita le tsanganasako fa taty afara rehefa namoaka maromaro zare
tena zareo mihitsy mandefa message aminah ndraiky commentaire ary sorako anjareo ie fiainana ny lalovanao moa zany de hoditsika tsy hita fa na de zany aza de atsaiko hatrany ny safidiny mamareda ho an'izay malala fa ho an'izay tsy malala de any Mamared nareo no mandefa hafatra miampina hoe fa iza le olo malaza ary Mamared fa ajaintsika izay safidin'izay hoe tsy tonontsika ny anarany satria efa samy manana ny fiainany zareo roa amin'izao fotoana izao. Akasitrana zay aloha mahakasika an'iny fa mbola hidirantsika ihany iny avy eo efa ataontsika resaka hafa amin'izay fa misy ifandraisan'le resaka mozika fa midao indray re aloha anaraka mozika de avy eo indray. Tsara ihany ny mampafantatra sy mampatsiahy tsika rehetra mpijery any tokantrano ihany fa de Mamared zay miaraka amintsika eto ary ny tiako anampiana kely an'le resaka zay efa voalazan'ny Mamared teo de matetika ny olona indrindra rehefa eto amin'ity za zao tsy kivy mihitsy sady tsy leo mihitsy no miteny an'izany rehefa eto amin'ny destination malagasy hoe matetika ny olona zay mpitazana de moramora amin'ny olona ny anakiana hoe inona koa zay dikan'io clip io. Izy indray zao io artiste après ça Mirna io. Sy io ve manao artiste zany zany de azo Mirna foana isan'andro de ho ia hoe fa ndraisiko ty asy ty de tsy maninona fa hijoro anao avokatin'ny artiste rehetra aloha raha mbola vitako ao kory zareo ao. De ny tiako tongavana hoe ny olona tsirairay avy de nisy tantara niainany de matetika ho an'ireo tsy malala de mora be no mitsara, mora be no miteny de ohatr'izany le zavatra nitantarainao teo zao nesahantsika fiteny ohatr'izay izy de hoe moramora ery no mitantara anazy fa mety hoe ny zavatra niainanao tao ambadika an'izay mafy ihany zany satria tena mafy misy fotoana seka iambondona ka zay indrindra non mandeha foana ao aty zay vagnana rehatany any mandeha foana ty ie zay le hoe aiza de mora mitsaratsara ihany koa satria ny ao amin'ny réseaux sociaux koa amin'izao lasa mpitsara daholo mihitsy ny rehetra rehefa ao anatin'io réseaux sociaux io de anisan'ny niaina tanteraka tao anatin'izay Mamared. Toezantsika hatrany ny resaka Mamared ny inona ny vaovao mahakasika ny mozika anao? Efa eo amin'ny firy eo aloha zany zao ny hiran'ny Mamared raha ohatra hoe le solo tsy tonontsika solo mety fa 10 dimy le efa vita clip de ankoatran'izay zany manampy anazy ilay featuring de inona indray ny vaovao foana moka hira za tamin'ny vendredi fausse promesse naboakako farany vao tamin'ny vendredi teo nalaza mihitsy ao amin'ny TikTok ao nalaza mihitsy ny reny ary tsara ihany koa ny vokatra raha tsy diso de ianao zany anisan'ireo artiste ny AS Production artiste ny AS Production za manana manager ve sa mitady manager ve? Manana manager ka zay amin'ny AS Production misy manager mitondra anay Monsieur Benji Elias. AS Production moa zao efa tonga eto Madagasikara? Ia fa zareo mbola nivelany. Le manager anay zany mbola nivelany fa zay le artiste zany mitondra anazy aty amin'ny AS Production fa zay manaraka baikondreo avy agny. Efa isokatra tsoelany studio AS Production eto Madagasikara. Efa andalina mikarakara izy mihitsy zay. Ankoatran'le hoe nofinofy tambola kely ry Mamared de ina ihany koa ny sensation zavatra henonao rehefa ato anatin'ity tontolo mozika ity rehefa le hoe mihira ianao rehefa hoe manao ambiance mizara ambiance ianao mba tantarao anay hoe satria zao zay tsy malala hoe ohatry ny ahoana ary zany artiste zany nisy zavatra niova ve tany Mamared misy zavatra tsy azo ataon'ny Mamared tsony ve amin'izao amin'ilay fomba fiainana andavanandro ia tena za moa zany taloha zatra le aty amin'ny namagna tsy raha ia tsy maintsy manova zany amin'ny fomba famindra amin'le ohatra fiboaboana gauche à droite tsy miboaka raha tsy efa hoe misy programme eto zao aty ary matetika moa zany zay mahalagna mijanona eto Antananarivo fa mandeha foana tena mandeha za io zao fa andeha Toliara koa andeha Toliara ndray Saint Valentin anao toro atsiny jiaby iny za Sakara Toliara Ilakaka nareo Sirly Fasy Siri Doni de efa mampamanginy any tanàna any moa zany iyo taiza ny
ny fampisehoana voalohany na hoe karazana cabaret de nataonao voalohany de napozinao hoe tamin'izay fotoana izay hoe ho isy io ara fa rehefa mivoaka amin'izay Mamaraidy nisy ny antso sa ianao mihitsy ve ni-organiser an'le fetinao tamin'izay fotoana izay? Zaho nisy niantso nanomboka nirahako depuis 2021 misy olo miantso foana. Tsy maintsy organisateur miantso za moa zany vao namoaka hira za zany tena marina 2021 za namoaka hira mbola tsy de nitournée mbola hira mbola enfance zany an-tegna satria vao mampafantatry olo fefa tamin'ny farafarany 2022 farafarany taona 2022 za teo zany vao nipetrapetraka le anarana teo zany no mitomboka ny tournée tsikelikely 2024 iny zany za tena nandeha be tesa ny fampisehoana tena hoe tsy napozinao mihitsy hoe tsy arakaraky nylay kihana be fahatany tao anatin'ny réseaux sociaux ny zavatra niainan'olona rehefa tena hoe io ianao fa manao an'le fampisehoana tena zay toerana nandehanako tamin'ny 2024 iny zany ty faritsy avaratra tena nandeha tao Ambanja Diego Voemara zao tena tsy nampoiziko Voemara tena tonga maro presque zay tany nandehanako tavaratra zany Nazareth tsy nagnampo hoe karaha io Mamaraidy rehefa misaoma io zany Mamaraidy kianin'olo be io tena faly tena miresaka mpakafy tena ravoravo. Inona le tena zavatra tsy napoziny ohatrany hoe misy zavatra inona be le mahita mpakafy tena amin'ny fo tonga karaha za zao nanao somaro tamin'ny teo tena misy magnantona anahy mihitsy hoe za tsy mpamonjy somaro za tsy mpampitsopy bocal fa diako aty jery anao foana de misy tomagny mihitsy de tena touché be anao tamin'izay touché be zany le izy tena mahafinaritra tena zay zany tsara zany ka tsara rehefa ary nisy fampisehoana hoe somary nampalahelo any Mamaraidy ave na hoe ny zavatra nisedrainareo ihany koa tao anatin'ireny fampisehoana izay mifampizarana ireny hatreto aloha mbola tsisy mbola nafinaritra daholo mbola nafinaritra mbola tsisy fotoana le hoe za zao rehefa manao animation Mamaraidy de io vodina talon io miraikitra amin'ilay ina moa le scène mbola tsisy mbola nilamina aloha mbola nilamina tanjona tsara le tany ny any ivelany any manko eo izy miramira eo de mirotsaka tampoka ohatra zay tanjona mafy mihitsy satria alohany anao fampisehoana tsy maintsy manao balance tsy maintsy mitsapa micro mitsapa estrade hoe ahoana ty de diadiaby de arakaraka an'le estrade zany nafantaranao le kiraro ataonao hoe tokony agnanaovako tennis izy ty fa somary malamadamatra mety ty zanao boty eto nao talon zay mihitsy koa ny tena tokony tsy maintsy manao mitsapa alohany mihira fa raha tsy zany zao malama izy nefa tegna magnano talon avy any an-trano de lasa problème ny ankoatran'izay ihany koa rehefa lay efa miakatrakatra ny hafanana de lay mpakafina le mpijery anao eo tsy hoe tsy menatra fa noho lay fitiavana no mahatonga an'zareo manao an'izay ihany koa de eo de satrony ianao hoe stomy mihitsy tonga de hoe ho batainy zareo eo mbola tsy misedra an'izay fa misedraka le bataina aloha mbola tsisy fa le manontona tena misy manontona misy karaha za zao nanao festival Tsiatsia festival ny Big MG voantso tany za tamin'ny teo volana septembre teo tena nisy nanjoro mihitsy fa moins 5 saka latsaka tamin'olo fa le raha tsy defony tsy hoe fananiny atao hoe nde sabotana fa noho izy mankafy loatra zany de fa tsy hainy zany le raha samborina aminahy ke raha nahazo tongotra ko tia tonga de fa sy ihany za to de nanagny équilibre ny pody malaky fa raha tsy zany tanta ny olona manko mamaky any olona ny amin'ireny de niaka vidéo sy ny le anazy fa nisy nazy vidéo ka fa nisy nazy vidéo le tongotra le samborina ohatra zany avokoa ny ambiance rehetra rehefa hoe ao anatin'izay fampisehoana izay zany midika fa tsy artiste eny hoe raha ny taona nanomboanao 2021 zany vao tsy ela fa efa manana ny toerany kosa ianao anatin'izay hoe sehatry ny mozika izay matoa efa maromaro ny festival ary zareo Somaro ny Tsiatsia io koa zao ianao efa raikitra indray koa ny tournée any Tchuléar ny any atsimo rehetra moa zany satria efa nivita tamin'ny 2024 ny any avaratra de te hampafantatra ampijery antsika hoe zany Mamaraidy zany ampela manino moa izy teo Matavevinta
ampela raty fa matavy Ampela vinta raty zay fa moa matavy le vinta, zay le Saky thème. tiako nama oaty morse raty hoe ampela raty fa matavy vinta ankasitrahantsika mamarety atao anatin'izay valiteny zay fa dia atao indray anaraka mozika hafa mialohany tena hidirantsika mozikany mamarety. Dia fotoanany amin'izay zao hanarantsika ny mozikany mamareda roa be zao no arahantsika fa aleo izy no ampisaintsika misafidy hoe inona izay clip omeny avy amin'ny fonony zay ho arahantsika mpijery rehetra na mety hoe mbola tsy mankafy ianao fa rehefa mahita an'ilay hira ianao dia hozy ianao hoe hay ve izy tsy mitapika io ka io mamareda tsy mitapika mihitsy io ie inona izay hira roa zay mamareda? Ya, aleo aloha zany ataontsika mamaredy sy big MJ igny tamagna iny anamboatsika azy, faharoa mamaredy zavelogno. Mamaredy zavelogno zay. Zay zany no arahantsika zay hira roa zay. Averiko kely ny tantara nisy an'ilay hiranareo iny anisan'ny tena coup de cœur-ko mihitsy hiranao sy George lefa devika aminao Ay iny. koa mahitako ladala karaha Ay koa ahitako ladala karaha anao. Izy iny avy eo somary ohatrany hoe nisy resaka nandalo zay hoe nisy artiste vahiny zay nalainareo miana-datahaka am'le fomba fitafy. Ya, sy voko moa zany je raha ataonao tonga de hitan'ny olona daholo. tsy maintsy hita. Ya, io moa zany tsy maintsy misy fotoana an-tegna tsy maintsy mankalataka zavatra tsara zavatra ny vahiny fa tsy hoe tonga de hoe nanao copie-coller be fa hoe mba tsara koa zany style zany ahoana ty Georgie mety mety ndao ataontsika fa le olona zany tonga de mandray antendriny tonga de capture aty io fa nangalataka. Zay eny fa nazavainy mamareda tsara kosa hoe rehefa zavatra tsara moa lana tahaka inona ny olona fa tsy jiaby fa misy fotoana zavatra mba manaitra kely de mba tsara koa ty de ampidirina kely. Ok, zay ny mahakasika an'iny. Rehefa miresaka an'le hira ihany tsika dia ianao ny anisanao miteny hoe tao anatin'io pagenao io ihany koa hoe za elaelanareo amin'ny tsy voareperako tsara izay fa mitovitovy ohatr'izay hoe za elaelanareo amin'ity resaka buzz ty fa nareo no mandray anazy ho buzz zay zavatra rehetra ataoko. Ya, satria izy moa zany teneniko io raha misy vehivavy farany tena tian'olo miresaka anazy amin'ny réseaux sociaux de za. De matetika zany ze raha agny de fa misy makasika anahy foana misy makasika anahy de misy fotoana za mamaly za zany tena 80% za tsy mamaly fa misy lay tsy zakako de mamaly kely de karaha zany de misy tombe am'le za mamoaka clip de buzz io fa izy te hamoaka clip de buzz za nefa tsy tian'izany ary za tsy managna programme mihitsy hoe za morogna an'izao de anao buzz tsy zany fa le raha zany tombe am'le za mamoaka hira koa ary za tsy maintsy mamoaka hira manko aiza afantarako viana le olo hitady zavatra tenenagna anahy genre na raha karaha zany fa za tsy tia buzz fa matetika ny buzz mihitsy ny tia magnantona anahy. Matetika ny buzz mihitsy ny tia manantona anao. Ankoatran'izay buzz tia manantona anao zay tsy haiko na mbola buzz na tsy buzz fa efa nahenona sy nahitana resaka ihany koa mamareda niady tamin'ny niady ve zany sa nisy tsy fifankazahoana tamin'ny poupette satria zao ianao manko vao raisiko eto amin'ny destination malagasy de tsara hoe azavaintsika kely ihany ny fandehan'iny tantara iny. Tsy izy raika fa maro zareo manakina zao fa izy moa zany teneniko iny zareo manakina za mamoaka zavatra tsara zareo manakina za mamoaka zavatra tsara fa zao vavan'andreo mifody. Hitanao zay am'izay le teneniko iny hoe tsy haiko ny ilazana zany hoe direct sa tsika avy any atsimo any manana an'izay fomba an'izay fa zay ndraindray zay zany le maboaka atsimo zany to de mametsaka ty de ty apetraka amin'ny place-ny aty ozy mamareda. Ianao ve genren'olona masika?
Tsy masika za olo tsotra ary matetika ary za tadiavan'olo ady amy réseaux sociaux ataon'olo ataony za tsy miteny za tsy mamaly lasa mpankafinareo njay reo no miady am'le olo amy couvre-na mino makitikity mamarady olo tsotra olo tsy miteny anareo rotona za mijery fo narisarako anjare miaro ana za tsy miady amin'olo ny tena marina ary agnisan'ny mahatonga za mifanerasera amin'ny artiste maro isan-karazany de ny fomba fahaizako mifandray am'zareo. Mahatonga eo ianao kian'olona na ataon'ny olona resaka misy zavatra tsara tsy mety omenao an'zareo any aminao any mamareda? Tena tsy haiko. Marina Fa za miezaka mamoaka zavatra tsara. Miezaka mamoaka zavatra tsara foana. Mialohan'le anarahantsika an'ireo hira roa reo, na de hoe misy hiranao tsy hoe na de fa tena zay mihitsy hoe hiranao maromaro anisan'ny ankafiziko ianao moa nisafidy an'iny hoe le hiranareo sy Big MJ fa tena anisan'ny coup de cœur-ako zao le ianao sy George zay fa zao nisy publication zay nataonao hoe le Raintsy ty de avelao izy ihany de na mitady hafa. Tadiava tena matetika zany za magnano an'iregny manao statut resaka fitiavana satria tsisy olo tsy nandalo tamin'io de maro koa zany ny olo voadona ny zavatra io am'zao fotoana de tiako zany magnome moral surtout vehivavy karaha ataoko hoe misy sasany moa mahavita mamohy fo mihitsy mahavita manala miala asa mihitsy noho ny fitiavana manao zavatra n'importe quoi zany noho ny fitiavana io ka zay ny olona rehefa fantanao fa tsy manisy valeur-ny anao tsy manaja anao aleo miala moramora avela raha tena tianao marina izy de mivelao izy andeha amin'ny fahasambarany any fa ny olona tsy azonao atao forcer anao tsy maintsy vadiko tsy possible valiny ataonao amin'igny fô anao miezaka mitandronao tady vola de zay Tady vola de zay. Indrindra hoe ny vehivavy mila mitady vola tena mila sady ianao le anisan'ireo le tena vehivavy tena tia mitady vola mihitsy fa ohatrany tsy mipetrapetraka zany mamaraidy zany fahafantarako an'izay efa hatramin'izay miezaka hatramin'izay hatramin'izay ok ary fotoanan'izao anarantsika an'ireto hira roa reto ray le Big MJ le tamana de le ray le mamaraidy zavelogno inona ny tantaran'le zavelogno? Hoe na tsisy anao zavelogno. Tantara niainan'ny mamaraidy sa? Sa raha tsika look lift sa? Niaignan'olo jiaby zany tsy voatery tsy anjaranao le olo ka ianao tsy velogno. Tsisy anazy atsika velogno, tsisy anazy atsika misakafo. Agnirany hirako tena nalaza hoe hirako zaraika zany. De tiako mizara anazy amin'ny mpanaraka atsika androany. Zay mandray azy tompony? Zay mandray azy tompony. Ok ary ndawary fa raha tsika aloha reo hira roa reo de avy tsika miverina eto mifanao veloma miaraka amin'ny mamaraidy. Marina mihitsy zany raha tsisy anazy tsika mamaraidy velona foana. Zao zao tsika eto mipetrapetraka afaka misotro jus afaka mimeme afaka miresaka tsara. Iza le hita olona mamirapiratra ohatr'izao raha tsy eto e. Tena maro. Akasitrahako ny resadresaka zay niarahana tamin'ny mamaraidy satria zay moa ny destination malagasy zay efa misy miandry be hoe le fanontaniana ohatr'izao fa araka ny teneniko ombenombeno hoe matoa ny zavatra rehetrarehetra mivoaka amin'ny fahitalavitra de misy ny fifanekena eo amin'ilay artiste vahiny sy ny mpametram-panontaniana zany hoe ny tenako moa zany de efa noentiny mamaraidy kely teo ihany le hoe olo malaza fa tsy iverenantsika iny samy mahay zay efa mpanaraka sy zay tia raha sy zay tia manaraka ny mamaraidy ihany koa fa zao satria anao miresam-pitiavana be foana ao anatin'io Facebook anao io de naniranao ary ty fanontaniana avy amiko manokana de ifampizarantsika mahavehivavy atsika de ifampizarintsika moa efa akatoko ny fetin'ny mpifankatia teo ihany koa tsika 7 andro sisa zao le fanontaniana apetraka hoe moramora ihany ve mamaraidy hoe miala tao anatina fanambadiana de io fa miverina mametraka ny inona ny karazana ohatrany hoe torolalana na hoe secret mba madinidinika mba ampitainao an'io satria tsy ny vehivavy rehetra ny mahavita an'izany hoe tsika manko olo fo zay de rehefa hoe tena niaina tao anaty fanambadiana io tsy voatery hoe zavatra niainanao ihany fa na zavatra hitanao ary afaka hoentinao eto
hoe inona zany hoentina nadinoana an'ilay hoe le fiainanao teo aloha teo nefa ianao jereo ty tena ay joro tsara velona tsara. Tena mafy tsisy mafimafy ny fitiavana surtout anareo fa nifanambady fa tokantrano amantaona na hoe nisy zaza nitambarana na hoe tsy nisy matetika zany tsika vehivavy tena mahalemy fo amina resaka fitiavana ary tsy misy fotoana sasany tsy manaiky mihitsy hoe olo io nefa tsy mankaty anahy fa forcena izy moa noteneniko aleo an-tegna miala avela izy andeha am'le fahasambarana tiany andehanana agny de an-tegna miala de miezaka nisy taona za ty nandalo zany tena 3 ans 4 ans aza atao anaty tokantrano fa tena mafy miady rery agnarany hoe manambady an-tegna trano fa miady rery de niezaka tsy nataoko nakivy de jusqu'à maintenant za zao mandeha raika tsy manambady de taoko misosa de fa carrièreko io foana zany io nataoko namana pour le moment de zay azakivy tsika vehivavy rehetra na ny lehilahy zany rehefa ohatra tsy mety ny tokantrano aleo miala fa matetika moa tokantrano atao forcé manimba raha maro sady manimba le lehilahy manimba le vehivavy fa aleo n-tegna miala rehefa tsy tiany intsony ny eo ankilan-tegna de miala moramora n-tegna de manohy le projet sy ny asa zay tokony hainao sy ny fanirianao tsy zay fa io tafita foana satria zagnahary koa magnampy antsika de mila arahana vavaka ihany koa. Marina mihitsy zany. Rehefa eo am'le moment inona ary mamareda ny ahafantarana hoe tsy mankaty anahy ty lehilahy ty na efa tsy misy ilay fampirafesana ve sa le fitenenana mafy ve sa le tsy haiko fampitondranao an-trano io zany mora fantatra foana io fampitondranao an-trano tsy karaha ny taloha sy ny taloha eo koa le fampirafesana zany tena zavatra tsy azo leferana raha aminahy manokana aloha fampirafesana anao tsy azoko leferana raha mbola tsy tsatsako hoe henoko amin'olo gauche à droite za mbola tsy maintsy saloha miteny moramora foana zao fa raha vao hoe tsatsako hitako masy ataovako preuve iny zany tena tsy mamelana iny efa tsy mety aminao tsony zay mety tsony ie loko efa fantatritsika ihany hoe loko mena no tena ankafizinao fa aleo fantarina indray raha resaka sakafo de ino zany sakafo tena ankafiziny mamaredy zany na tiany mamaredy anandrano tsy ako ino anandrano amorty anandrano mihitsy izy eto anandrano sy potikena mihinana be sady efa ela tsy mihinana an'le zany tena tiako na hoe anabôly saosy potikena zany tiako moramora fiainana ihany zany mamareda zany tiako tenenina hoe tiako tenenina am'le moramora fiainana hoe afaka misadapta amin'ny rehetra ihany tena afaka misadapta satria ianao manko aty ambadika tonga de hita be le hoe femme d'affaires tsy haiko na le zavatra aseho anao ve no mahatonga an'izay image zay sa le zavatra aseho fa za ambadika ty miaigna normaly fa nerasera amin'olo rehetra vie normaly fiarahamonina normaly na zay mitourné misy mahandro an-tragnon'olo za fa za tsy miady zany inona zavatra tena hoe tsy zakany mamareda na tsy tianao raha resaka toetra na hoe fifandraisana aman'olona le mamadika zany tena tsy tiako ary za tsy miady maro fa maro namako teo za tsy miady amindreo fa zay zany to de misintaka foana tonga de miala ianao misintaka foana za de fa tsy hita za de zay de tapaka liany de fa samy manao ny fiainana zay fa ka hita iny de bonjour nefa taloha nipetaka be misy zavatra tsy zakako zany za miala foana fa za tsy miady za ok ary akasitrahantsika mamareda ny tantaran'izay fiainany ataoko hoe fiainany manokana izay amin'ny maha artiste anazy ihany koa de mirary soa be tabe ho anao de eto foana ny ekipan'ny Destination Malagasy de tena raisinay ampitiavana be foana rehefa misy ny vaovao misy indray ny zavatra azo resahana moa ny eto amin'ny Destination Malagasy koa tsy lany resaka mihitsy fa ny fotoanantsika manapetra ihany de inoky sy antenena hoe nafinaritra mamareda ihany koa ny fiarahana teto io tena nafinaritra ny resadresaka tsika roa vavy tena nafanafana ny fanontaniana fa tena mahafinaritra
dia mankasitraka anareo manolotra ny fandaharana ty mba hahaizan'olo bebe kokoa ho an'ny mamaredy ho an'izay tsy nahay dia mankasitraka anareo izay mpanaraka ny tokantrano koa dia mazotoa mijery dia mazotoa koa manaraka hira ny mamaredy na eo amin'ny réseaux sociaux fa mamaredy zay ny anarahanareo anahy. Dia izay ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy mamaredy no niaraka tamintsika amin'ny herantsika ho hitantsika indray hoe inona ny zavatra hiseho eto dia eto dia efa mampanantena anao sahady ihany koa fa dia hiavaka hatrany ihany koa ny fiarahantsika ao anatin'izay fety mpifankatia izay ka dia araho hatrany ny fahitalavitra record Madagasikara. Felomash. Felo.